tontolo ny serasera kosa indray dia fantatra fa tsy nahazo alalana amin'ny fisokafan'ny radio MBS efa rava ny licence ny MBS ary nanomboka ny volana febroary 2024 izany araka ny nambaran'ny tompon'andraikitra avy ao anivon'ny ministeran'ny serasera sy ny fifandraisana amin'ny andrim-panjakana. Tokony nanao fangatana vaovao raha mieritserity ny sokatra ny mada audiovisuel izay orinasa mangataka ny ondiny MBS. Nambarany teo anivon'ny ministera ihany koa fa petsaka ny tsy mazava momba ny antota taratasy ny mada audiovisuel. Nandefa taratasy moa ny ministera ny soniavy ny directeur général en communication io akaiky koa hoe sotomina aloha ny licence efa nomenan'ny MBS teo aloha satria misafiritaka loatra ty dossier ty dia nolazaina ny MBS na le olona mampiasa le fréquence 95.4 io fa didiny izy ampitsahatra an'le émission ataony amin'izao fotoana zao dia ankeo moa mbola naheno an'le izy ka mampitandrina kely an'le olona mandefa an'ireo émission reo tsy mifanaraka amin'ny lalàna io zavatra atao io mba tsy hidirana amin'ny procédure hafa atsahary miaraka amin'ny vava aloha mba tsy hahatonga atsika hiditra amin'ny zavatra hafa za mino misy miresaka mantsy hoe efa niresaka ono zao etsy azo atao daholo nge niresaky fa amin'ny fandefasana ny raha-raha-mpanjakana dia zay resahako zay taratasy no miresaka ty amintsika misy sony manambara fa zao marina ny resaka natao raha mbola tsy manana an'izany zay dia mialatsiny aloha fa tsy maintsy arahantsika ny lalàna laza izy fa hoe directeur de publication ny MBS nefa ny ministère nangataka pièce manamarina an'izany satria ny zavatra misy misavoritaka ty dossier ty nisy fotoana zany 19 février 2009 nifoanana le nanao dissolution anticipée ny MBS dia nisoloa ny mada audiovisuel ka izy am'ireo zany no manindra anazy ity mada audiovisuel ty sa ty MBS ty lazana fa foanana nefa izy mangataka ao ny MBS za zany mila clarifiena daholo dia mbola andefa taratasy koa izy ato. Oui, nous tenons à vous préciser que M. Marc Ravalomanana, que vous avez cité dans votre lettre, n'est plus propriétaire de la radio. Ina dikany zany, izy ina man tena marina ty dossier ty. Ka zay natonga ny ministère hoe alolo izy zavatra ty resaka sur de nouvelles bases. Fa tsy ty licence efa misavoritaka ty efa misy hoe dissolution ny fréquence nefa lasa ny hainao manjery hafa ny télévision. Ka zay le zavatra tsy mazava marina ty dossier ty ka tokony janona aloha io dia manao négociation vaovao amin'ny ministère zareo.